Efa niomana ve ianao? Mino ny fiainana mandrakizay ve ianao? Ny fiainanao aorianan'ny fahafatesana? Efa niomana ve ianao? Efa ho avy tsy ho ela Jesosy. Efa niomana ve ianao? Mino ny mandrakizay ve ianao? Efa niomana ve ianao? Tsy ampy fotsiny milaza fa mila fiomanana zany. Mila fiomanana ny mandrakizay. Mila fantatrao fa tsy eto tany ihany ny fiafaran'ny fiainana, fa misy ny atao hoe fiainana mandrakizay. Ary zao fahavelomantsika zao ny ahafahantsika manomana ny mandrakizay atsika. Mila fantatrao fa tsy eto tany ihany ny fiainana, fa misy ny fiainana ao aorianan'ny fahafatesana. Ary eo no tena fiainana ao aorianan'ny fahafatesana dia toerana roa ihany no hivantanantsika, na makana ny fiainana mandrakizay any an-danitra io, na makany amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa any amin'ny elo, any amin'ny fariafy sy ny fary. Zany mahatonga antsika mila miomana dian'izao. Tsy possible mihitsiny hoe fety ambonin'ny tany ny olona anankiray tsy niaraka tamin'Andriamanitra mihitsiny, tsy nirarahan'Andriamanitra mihitsiny, tsy te hivavaka mihitsiny, nefa rehefa miala eto ambonin'ny tany izy dia eritreritra hoe hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Tsy possible zany. Fa Andriamanitra dia tia ny olona rehetra, ary Andriamanitra dia tsy namorona ny elo ho an'olombelona fa ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa dian'izao dia omaniny mandrakizay ianao, hitanao any Andriamanitra. Raha mbola tsy manana an Jesosy ianao dia manasanao raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Araka ny ten'Andriamanitra hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'iray afa-tsy amin'ny lalako irery ihany hoy Jesosy Kristy tompo. Hoy ny ten'Andriamanitra, minoa an Jesosy dia ho vonjeny ianao. Raha te hovonjeny ianao dia raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ndao hialana ny fahotana sy ny ratsy rehetra, fa ndao hiverina amin'Andriamanitra. Fa araka ny ten'Andriamanitra hoe tsy sitrany nisy ho very na dia ny singambolontsika ary. Omeo an Jesosy ny fonao, ary rehefa manana an Jesosy ianao, mahareta hatramin'ny farany, satria hoy ny Baiboly izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Misaotra anao nanaraka ny video hatramin'ny farany dia raha nahafinaritra anao ny video dia izy misalasala, like, micommente sy mipartage. Raha mbola tsy abonné ny page ianao dia manasa anao hisabona ny page. Manome fotoana antsika amin'ny nenito izao indray. Hello matovoka.